Fahameravatsika tsirairay avindray atratrizao alalaby maraina fa 13 volana novambra zao manao fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindra trano mba hitombotsika hatrany amin'ny fahasoavany alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra ao mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny tombontona izay omena anay. Irina tokoa zahay mba handroso ao aminao hikatsaka ny fahamarinanao so amin'ny fahazarana mivavaka fotsiny ihany fa tena hitady ny fahamarinanao tokoa ary napakevitra amin'ny fotoana rehetra aminaran'i Jesosy. Amen. Loha teny mofinainantsika androany dia manao hevitra iray tsy hainy tsy mipino toerina. Nalaina amin'ny Jaona 2:12 manao hoe raha mbola manana ny mazava ianareo dia mino ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Amen. Toa-kevitra anankiray izay tsy hainy tsy mpino toerina ny tokantrano milamina ary ny zanaka ao amin'ny tokantrano tahaka izany dia voahomana hiatrika an'ireo teny tsara lahatra mitory tsy fahatokiana. Efa noraisina izy ireo ho fototra iorenan'ny finoana ny Baiboly, mafy orina ny fanorenany ka tsy hompo ao amin'ny onjan'ny fisalasalana izy. Hoy Kristy manao hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Nomeny talenta mba ho tandremana isika. Inona no ataontsika amin'ireny fanomezana nankina tamintsika ireny? Maro ny mampiasa an'ireny amin'ny mpitiavan-tena toa ny tsy tsapany fa ho tsaraina isika. Inona ary ny fialan-tsiny tolotra izy ireo amin'ilay andro lehibe noho ny tsy nampiasan'ny fahaiza-manao ananany, ny faharetany sy ny hafanam-po no hoan'ny asan'Andriamanitra. Mila ny fanampiany lanitra isika raha tiantsika hirehetra mandrakariva ny fanalantsika. Efa maty mba hanome antsika an'izany fanampiany izany Jesosy. Izao ny fanasany. Aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko. Eny aoka hiavana amiko izy. Fikiro ny sandran'ilay hery tsy manapetra dia ho hitanao fa sarobidy ho an'ny fanahinao izy ary hamaly ny fangatahanao ny lanitra manontolo. Hoy Zakaria 7:7 manao hoe raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia hiaraka amintsika ireo anjely masina. Hoy koa ny teny nataon'ny Josua manao hoe izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, raha mizotra amin'ny lalako ianao sy mitandrina ny dediko dia omeko lalana ho an'ireo mitsangana ireo ianao. Iza moa ireo mitsangana ireo? Tsy izy ireo fa ny anjelan'i Jehovah. Araka izany ry kristianina malala, ry ray sy reny aza vela hitsilopolopo na ovinana oviana ny jeronao. Ho ketraka ve ny finoanao na iravoravo ny tananao sanatria izany dia misokatra ho anao ireo vavahadin'ny tanàny lanitra ary ho azonao atao ny seho eo anoloana ny seza fiandrianana ka hanao hoe ndreto izao seho ireo zaza nomeny Jehovah. Falisoan'ny fahatokiana manao ahoana re izany? Hita ny zanakao izay ho satroan'ny satro-boninahitra ny fiainana izay tsy misy fahafatesana eo amin'ilay tanàna tsara izay tarehin'Andriamanitra. Irina anie izany mba ho tanteraka ny fiainantsika tsirairay avy ka hikatsaka mandrakariva ny fahamarinana isika dia ny fahazavana fa hoe ny ten'Andriamanitra ny fahamarinana nafaka anareo hanafaka atsika ao anatin'ny aizina ka afahantsika mandeha eo amin'ny mazava. Amen. Tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra Tompo izay manazava anay amin'ny lalaka lehanay. Irinay mandrakariva ianao mba ho eto aminay ary ho fanilo amin'ny fotoana rehetra ka tsy salasala izahay ny amin'ny foto-kevitra hijoroany fahamarinana fa ianao tokoa ny reharehanay. Aminaran'i Jesosy. Amen.